Vatimpana etni Pasteure BARBIER Christina. Fa izao malala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova. Dia hevitra hahatonga fiadanana fatsiloza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Amen. Ivavaka isika ry havana. Manety tena eto anatrianao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Midera ny fahatsaranao ary manome voninahitra ny anaranao. Manonona ny zany miaraka amin'ireo mponina ny lanitra sy ireo olo-masina rehetra efa any aminao. Ary izahay tsirairay avy eto manandratra ny feonay manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro. Heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Manetry tena tompo makasitraka fa mbola novonjenao tamin'iny alina maisiny. Matetika dia antsakan'ilay ratsy kanefa misy anakao sy ny asan'ny tananao tokoa dia nataonao adidinao mbola namindranao fo tratra izao maraina izao. Sotra Jesosy, sotra amin'ny fofonaina amin'ny fahavelomana mbola omenao anay, koa mamindra fo aminay tokoa ary mamelany fahotanay satria tsy mendrika an'izao fitiavanao izao izahay. Sasao amin'ny ranao madio isan'andro mba ho afakeloka Jesosy eo. Diovy amin'ny ranao soa mba tsy anatsiny amakivaky indray izao tontolon'andro izao. Irao ny fananao masina ankehitriny, ampahery anay indray, iteny aminay indray, afana indray mamindra ny famindranay, afana indray mahazo hery avy aminao, afana indray manana fifaliana sy fiadanana amin'izao fanarahanay anao izao. Sotra Jesosy malala, ka io ny teninao tompo, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay avoaka ny aloky ny vavan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy malala. Amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ry havana. Ankehitriny dia hozaraina amintsika indray izao fampahelezana izao. Anaka hoy ny tenin'ny tompo, Matokia, voavela ny helokao. Hosokafantsika ny baibolitsika ka hojerentsika ny filazantsara ny Kristy Jesosy araka ny Matio toko fahasivy. Matio toko fahasivy andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo no teny izay hovakina amintsika amin'izao maraina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niondrana tsambokely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralisisa nantso tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe Matokia anaka, voavela ny helokao. Ary indro ny tanora dalàna sasany nanao anakapo hoe miteny ratsy ity lehilahy ity. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe nahoana ianareo no mieritrery dratsy ao am-ponareo, fa iza mo no moramora kokoa ny manao hoe va voavela ny helokareo sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrinao ka modia any an-tranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany an-tranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome olona fahefana toy izany. Amen. Ray masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola ampitomboana amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika nandresy ny fahafatesana ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Tao Kapernao indrindra no nosehoany izao tantara izao zava-baovao izao. Kapernao mantsy ny toerana no fidiany Jesosy ho fonenany tamin'izany andro izany.
tamin'ny voalohany dia toa tahaka ny afinafina ihany Jesosy tamina tongavany tao Kapernaoma. Fa noho ny taty aoriana nefa dia ren'ny olona ihany fa ao izy dia nirohatra nanantona nakao amin'ny trano izay nitoeran'i Jesosy ny olona eny na teny amin'ny toerana izay nalehany ombenimbeny aza dia betsaka ny nanaraka azy. Indrindra raha nandre ny fahagagana nataony, indrindra ny nandrenesan'ny olona hoe ny nananganan'i Jesosy ny zanakavaviny Zairo, ny zanakalahin'ilay vehivavy mpitondra tena, ny nananganan'i Jesosy amin'ny Lazarosy efa maty tao am-pasana, nanasitranany an'ireny marary betsaka ireny, tahaka ny mona azony demonia zany, ny jamba rehetra, ny zazalahy nampahorian'ny demonia, ny fanahy maloto maro samihafa navoakany, ireo legiona demonia legiona maro zay navoakany. Betsaka, tena betsaka ny fahagagana nataon'i Jesosy tamin'izany. Rehefa ren'ny olona izany asa-panavotana, asa-pitsarana nataon'i Jesosy izany dia nirohatra tokoa ny olona rehetra nanatona azy. Raha sendra nanatrika tany Kapernaoma tsika amin'ity tantara ity ary dia mety nahatazana izao marary izay nilanjain'ny olona nanantona an Jesosy izao. Alao tsaina riavana amin'izao fotoana izao ity ireto lehilahy izay nibata n'ity lehilahy voan'ny paralysisa. Aretina ratsy, tena ratsy manko ny paralysisa. Fa mampalemy ozatra ny tena mihitsy aza. Misy aza tena ny tenany manontolo mihitsy tena malemy. Misy koa ny ilany ihany no malemy, ary misy koa ny tongony ny tanany ihany no voany ka lasa maina. Ny faritra azony zany dia maty mihitsy. Tena faritra sotranina tokoa ny paralysisa. Maro ny olona nosotran'i Jesosy nefa tamin'izany aretina tao hoe paralysisa izany. Ary ity lehilahy ity dia voan'izany aretina izany araka izao tantara izao. Asa na aretina vokatry ny fitondran-tena maloto no nazahoany izao aretina izao. Asa na mba aretina efa ho tonga na hoe fa nalemy tokoa ny tenany manontolo tamin'ny efa hoe mbola efa voateraka izy. Fa ny zavatra fantatreto dia izao tena nalemy ny tenany rehetra ka ny dabodava teo am-pandriana izy, fa tsy hafa ny arina na andro na alina. Riavana malala. Mba halao sarotsy an-tsaina nge ny areti-dratsy mampandamaka sy manalemy ny izao tontolo izao ity, ny fiangonana, ny kristianina. Ao ny aretina avy amin'ny fiangonana, ny lainga, ny otro-po, ny fiatsaram-belatsy, ny fireharehana, ny fitenenana amin'ny maty, ny fanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana, ny fitiavana rena maloto, ny fanambakana, ny fandaniam-pona, ny fananana amin'ny zavatra atao hoe tsisy antony angaha, ny fitiavan-tena, ny fijerena sarimetsika mamoa fady. Betsaka riavana. Ireny rehetrarehetra ireny riavana dia mampivarina ny akady ireny, ary tena mampandamaka mihitsy ireny rehefa lalipaka amin'ny fiainana zanak'olombelona. Efa reny ity marary nefa iverina amin'ny tantarantsika. Efa reny ity marary miasa magaga, sady efa nataon'ny Jesosy. Ary izao izy nieritreretra hoe iza no mba hitondra azy. Efa reny koa angamba fa efa misy olona narary ny paralysisa tahaka azy efa nisotran'i Jesosy. May de may izy riavana mba hanantona an Jesosy. Nefa tsy afa-manoatra fa malemy tokoa moa ny tena. Ka rehefa ny tena zay moa malemy dia tsy maintsy misy olona manampy afana mitsangana na mipetraka. Ka tao anatin'izany fitebitebena izany sy fahakiviana izany dia nisy olona be indrafona n'olo tena hitondra azy ho any amin'i Jesosy. Tsy voalaza ireto sakaiza be fitiavana ireto, na havana io, na olona io nifanolo bodirindrina taminy, na mba olona nanana antra azy fotsiny.
Fa izao nolazain'ny boky filazantsaran'i Jesosy araka ny marika any hoe olona efa dahy ny isany no nibata azy. Efa malemy mihitsy izy, ka dia kodoro mihitsy no natao solona filanjana nilanjana azy. Raha mba ny matanjaka rehetra ry havana no namonjy ny marary izay tsy manakamonjy tahaka izao, dia tsy salasalana mihitsy ry havana, fa tena ho maivana tokoa ny fahoriana vokatry ny aretina. Ko andeha ry isika, andeha ry isika ry havana, mba hikambana ho 3, ho 4, ho 5, ho 6, ho 10 amam-polony mihoatra noho izany, mba hambeta ireo marary azony aretina maro izay efa voatanisa tery aloha, mba ho aiza hanantona an' Jesosy. Tsy misy fitiavana tampony ambony indrindra eto ambonin'ity tany tahaka ny mitondra ny olona eo am' Jesosy mba ho tsabony amin'ny aretina. Azanona tonga ny Ziona tokoa ny laza hoe tsy misy fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny isan-kaizany. Koa aoka mba hisikina sy hitomban-dahy sy hitomban-ambavy isika tsirairay avy mba hibata am-bavaka amin'ireny avantsika ireny. Voalazany marika toko 2:4 mantsy fa zava-dehibe tokoa no nataon'ireo mpilanja ireo, dia ny niakarany tao an-tampon-trano zany nampidinany an'ilay marary eo anoloan'i Jesosy. Ny finoan'izy ireo mantsy ny tena nahatonga azy hanao zany. Tsy ny ahoany akory ny fimehezan'ny olona sy ny fisasarany, tsy nety ho kivy ny fahasarotan'ny raha atao izy, tsy natahorany ny fahatezerany tompo-trano sao hanimba ny tafi-trano, fa izay ahatonga ny marary eo amin'i Jesosy, zany no matimatesany. Hitan' Jesosy miary azy zany finoana izany, finoana mahavita hevi-baovao, finoana tsy voasakan-javatra mafy na inona na inona, finoana voapirofo ny asa izay natao. Ry kristianina malalo, mila olona matanjam-pinoana tahaka an'izany koa Jesosy amin'izao fanarahana azy izao, mba hitrotro ambavaka ny fiangonana, mba hitrotro ambavaka ny sy hilanja ny mpiara-monina eo amin'i Jesosy, mba hositranony amin'ny areti-panahy izay mahalemy azy. Izay ny mombamomba n'ireo mpibata, fa andao jerentsika ity marary. Tokony ho efa narary efa ela ity zazalahy ity, malemy tsy mahitsika izy, mbola tanora ihany angamba ny fiheverana azy izao, satria Jesosy nilaza azy hoe anaka ozy, nefa na tsy izany na dia na tsy izany aza dia mampiseho ny fony Jesosy be fitiavana sy fangorangorahana ny azony manjo zao teny mamy zany atsoin' Jesosy hoe ry anaka izany. Ka dia hita amin'ny fiteniny Jesosy andavanandro koa ny fitiavany mpanaradia azy, ny fanajany azy ireo, ny fitiavany ny olombelona rehetra. Tokony ho tovolahy maherisetra angambany ity tovolahy ity, sady mety maloto fitondran-tena izy. Izany no tokony ho nahatonga izao aretina zao angamba, araka ny fisainana maha olombelona. Fa zao anefa ny zavatra niseho nandroso ihany izao aretina zao. Ary miaraka tamin'izay dia natangay ny fieritreretana izy. Toa nisy feo miantso tao anatin'ny fieritreretany nanao hoe meloka ianao. Izao dia ho faty ianao noho ny fahotanao. Manody ianao ny ratsy nataonao izao. Hoy ny fitentsika malagasy tokoa hoe tsy nitody ny tsy misy fa ny natao ihany no miverina matetika. Ka hatramin'izay dia tsaroany ity tovolahy fa ny mangiry filavitra noho ny aretiny dia tsy inona tsy akory fa ny fanaikitry ny fieritreretany. Isaky ny mangotsikotsika ny fanaikitry ny aretiny dia tsy amonja tovolahy zao fa mangotsikotsika lavitra noho izany koa ny fiakangany ny fony azy hoe ny ratsy nataonao ihany no nahatonga anao tahaka an'izao. Noho izany dia torakovitra izy ary naniry koa raha naniry
izay hanafahana azy. Ry havana malala toetra tsara nahataka izany. Tsara tokoa ny mibeta mitondra eo anatrehany Jesosy ny marary. Moa va nefa ny marary ve tapa-kevitra hiala amin'ny aretina? Moa ve ilay marary vonona handao ny fahotany ka hanantona an Jesosy? Ny zavatra misy mantsy amin'izao fotoana izao, eny fa na dia ny kristianina azy, betsaka ny olona te hanandevo mpanompon'Andriamanitra. Dia te hilaza zao hoe anekapoany hoe vavaha ihany ianao, vavao ihany anaova fifadinkanina ho ahy ihany. Alefa telontory ihany ny teny ao fa tsy ahoako zany fa ny ataoko no ataoko ihany. Fa ity tovolahy ity kosa, ry havana malala, ry namako, ity tovolahy ity tsy mba nanao an'izany. Nanaiky ny tenany fa omeloka izy, ary nitepitepy fatratra ny fony rehefa napetraka teo anoloan'i Jesosy, ary dia nivaloarika tarehy ny endriny, ary niseho tamin'izany ny fanantrana. Namako, samy efa narary izy sy ianao, ary samy mbola manana izay aretina mitaiza azy avy. Fa inona moa no mba asany? Efa nahatonga sy nahatonga anao hahatsiaro fahotana ve zany? Efa mba nanosoka sy nanosoka anao hanantona an Jesosy hitady fanasitranana ve zany aretiko sy aretinao zany? Ankehitriny ry havana, tsy ireo no nataon Jesosy. Mateo ty tokoa Jesosy ry havako, fa na dia ao aza ny aretiny, dia tsy mba namelan'izao marary zao irery izy rehefa tsapany, fa mila fanafana tokoa ty marary ity. Ary dia ao koa ny fo feno fitiavana izay nasehon'i Jesosy sy fanangoraham-po izay nasehony amin'ity marary ity. Ka na dia vao mijery fotsiny an Jesosy azy ilay tovolahy, dia toy ny soroka nahosotra ny ferin'ilay tovolahy zany. Eno enge ny feon'ilay be fitiavana Matokia anaka, voavela ny helokao. Nivoaka tamin'ny vavan'i Jesosy zany. Rehefa Jesosy matsy no mitainy, dia tsy mba vava fotsiny azy, fa haray ny asa lehibe mahatalanjona izany. Ka ny tokony nomeny Jesosy alohan'ny fanatanjahana ny tenany dia ny hoe, Matokia, aza matahotra, fa eto aho hanafaka anao. Tsy avy antsoiny marina tokoa ny tompo fa ny mpanota. Jesosy ve no manome toky ary fonjovy no tsy ho afatahotra? Ny aretina mamely ny nofiny any no hitan'izy efa dahy teto tao an-trano alohan'ny aingana zareo ka nitondrany azy teo amin'i Jesosy. Nefa rehefa nientina teo amin'i Jesosy ny marary, dia hitan' Jesosy fa aretina rososona kay no mahazo ity zazalahy, dia ny aretiny nofiny sy ny aretiny fanahiny. Nandamaka ny nofiny, nefa nandamaka lavitra noho izany koa ny fanahiny, vokatra ny fahotany ka nampangery firy ny ainy fantatra, nefa hoy Jesosy tamin'ny voavela ny helokao. Endre zany hafalia, reny tsara ny tsirony io teny io. Tsarony fa voavela ilay eta mavesatra tao an-damosiny. Tsarony ny hamaivany ny fanahiny rehefa nikodi zany eta mavesatra tao an-damosiny zany. Ary endre zany fiadanam-pony rehefa nangina ilay mpiapanga azy, tsy misy afa-tsy ny manam-pahefana ambony ihany no mahazo miteny hoe voavela ny helokao. Ary Jesosy zanaka lay tokany iray, izy irery ihany no mahazo miteny hoe voavela ny helokao. Ry mpanota namako, mba te hamela ny heloko sy ny helokao ange Jesosy io. Ka inona no hevitrao? Inona no hevitriko? Mety ve izaho sy ianao? Tsy manaitaina ve ny aiko sy ny ainao ka kely ny fieritreretako sy ny fieritreretanao? Sa ataoko tsy ataonao fa tsy hahavita izany izy? Andriamanitra ihany no mahavela heloka ry havana. Ifariseho aza ny tegnen'izany.
Eny Andriamanitra izy no mahay ny zavatra rehetra. Aharihary nyity tantara ity izany famindrampon'Andriamanitra izany. Andriamanitra ihany no mahalala ny ao am-pody sy ny loka. Naseho ny Andriamanitra tamin'ny nanasitranany ilay Matila. Ny demonena vokany, ny mona nampiteneniny, ny jamba nampahiratiny, ny marenina nataony nalady, ny boka nositrany, ny maty natsangany. Sa ataoko sy ataonao fa ratsy loatra izao sy anao amin'izao ora izao, ka tsy hanela ny heliko sy ny helokao Jesosy. Malemy fanahy izy, aronena izy ianao. Fa izy miandry izy ianao, tapa-kevitra va? Izy tsika hiala amin'ota, hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Atonga azy hanao fanasitranana lehibe, fagagana lehibe amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Mpanambaka ange Lazarosy, isan'ny mpamory hetrany i Matio vehivavy-jangany ry Maria nefa rehefa ny dabo ny vali-tongotra aman-tanana teo amin'ny Jesosy dia nomeny teny fahavelomana. Andao manatony andao anantona fa holazainy amiko sy aminao koa ny anio Matokia, voavela, ny helokao. Lapandraiko ny ao ambony, vonina indehibe, no nilaozako amonjy sy hanafatozana, zay voafitakisatana sy nozoin-dozabe. Izay avohina aurema hoai tompona. Amen, amen, ivavaka isika. Tsara indrindra anao Jesosy mpanafaka. Mankasitraka tamin'ity anio ty amin'ny famonjena vitanao ny alalan'izao teny masina mahavelona sabatra roa lela manafaka anay amin'ny ratsy rehetra. Ka io ny teninao itsiry ety anatinay tsirairay avy Jesosy malala. Misandrata Tompo, misandrata Tompo. Amin'ny avy indrindra ary ampianaro zahay. Ibebaka, hanapa-kevitra, hiala amin'ny ratsy fanaonay. Dia mba ho voninahitry ny anaranao ny antom-pisianay. Raisy ny fitahina sy ny tsodranomasina. Fa Andriamanitro atateraka izay rehetra tokony ho antsika araka ny hareny ao amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Hoy izao indray, mifalia. Koa aza manahy na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ho anao kosa Tompo mpamonjy mipetraka amin'ny seza fiandrianany sy ny zanak'ondry. Anao ny ady zany dia raha ny voninahitra ny hery sy ny fahefana. Hatramin'ny taloha indrindra zany ankehitriny ary mandraka izay. Aleluia. Amen.